eo amin'ny vaovao ara-kolotsaina kosa indray dia notanterahina androany teny amin'ny ANS Ampefolo ny hetsika ara-kolotsaina festival Betsileo. Fahombiazana ny festival Betsileo andiany voalohany izay karakarain'ny tanora mivondrona ao amin'ny Betsi Group. Maro ny namaly ny antso ary tonga tetsy amin'ny ANS Ampefolo. Anisan'ny tonga tamin'ny fanasana ny fikambanana fitoasana. Naseho nandritry ny fotoana ny kolotsaina sy ny fomba mampiavaka ny Betsileo. Zavatra naseho nandritry ny festival zany ny kolotsaina ma Betsileo izay nahitana ny sidika ary nahitana ihany koa ny sikena atao ihany koa ny tovivarisasasy ary fanorongana ny toakazy ary fanandrasana ireo mpanakanto Betsileo na ireo efa malaza na ireo mbola hisondro. Anisan'ny naseho tamin'ity ohatra ny fomba toakady izay fomba ampisehon'ny Betsileo ny fandalana ny fihavanana, ny firaisankina ary ny fifanajana eo amin'ny Praimonina. Entina ampafantarana ny fomba Betsileo ary indrindra anamafisana ny firaisankina no tanjona napetraky ny Betsi Group amin'ny hetsika festival Betsileo. Tanjona tena tendrenay zany dia voalohany aloha misy fomba fitarana aminay agny hoe ny agnaran'iray sahoka ka ny agnaran'iray dia atamin'ny hoe maha-Betsileo zay zany sahay avela ary na ovy na ovato dia ny agnaran'iray sahoka ka fanandratana ny agnaran'iray noho zay dia ny fagnajana ny fomban-drazana, ny fagnajana ny fomba fitarana, ny fagnajana ny fomba fitafy no fagnajana ny tendray aman-dreny voalohany. Mpanakanto Betsileo maro toa ny Jean Emilien, Gas to Gas, Nanta, Cabous Sprint, Alson, Tienne Paris, Akunimani ary Francis Turbo no nanafana ny lanonana teny amin'ny ANS Ampefolo. Nambarany Betsi Group fa mbola itony hetsika ary amin'ny taona 2024 no anaovana ny festival Betsileo andiany faharoa.